Ho ampitomboina ao aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tombontsika. Amina. Andeha hiara-iombona amin'ny vavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra ao, indreto izay manakambana ny feonay mivoaka avy any am-po amin'ny fiderana, fisaorana, fankalazana ary fanomezam-boninahitra. Lehibe ny fahasoavana raisinay aminao, dia tahaka izany koa ny famindram-po sy ny fitiavanao. Misaotra indrindra Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa. Amina. Ny voalohan-teninay ry havana dia ny fisaorana an'Andriamanitra, Rain'i Jesoa Kristy tombontsika. Fa dia tratr'izao faran'ny volana aprily izao, isika tsirairay avy. Saorana ny Tompo koa ny fahafahantsika nandinika ny lohahevitra hoe velona ny Tompo. Ny farana an'io izany ary maro ny famozarana teto, ny fanahy masina ny hiasa mba hahatonga an'ireny hiteraka finoana, fanantenana, fahatokiana ny Tompo ao anatintsika tsirairay avy. Omaly dia nampatsiahivinay ny hoe ny fahaveloman'i Jesoa dia izy nitsangana tamin'ny maty, dia antoka ho antsika koa izany. Fahavelona koa izay rehetra mino azy ary manantena ny fitsanganana ny tena maty. Anio ny fahaveloman'i Jesoa dia manamarika ny maha-Mesia azy, dika Mesia voaositra. Dia ao izany ny mpaminany, dia ao ny mpisorona ary ny mpanjaka. Ry havako, amin'ity anio ity izany dia ilay maha-mpisorona an'i Jesoa mihitsy, no sady amin'ity antsika an'ity hoe velona Jesoa ity. Amin'ny maha-mpisorona azy izany hoe mpanelanelana ny olona amin'Andriamanitra, dia hitantsika izany amin'ny Efesianina 1:9-20. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Ary ny fioaran'ny halehibehan'ny heriny ho antsika izay mino, araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tany-kavanana any an-danitra. Amen. Hitantsika ao anatin'izany izao ny hoe toerana misy an'i Kristy ankehitriny ao anatin'izany fahavelomana izany. Dia tsy inona akory fa ny toeram-boninahitra eo ankavanan'ny iray. Zava-dehibe izany satria miandry ny fiverenana isika, dia eo izany ny toeran'ny Tompo ankehitriny. Faharoa, tsy mipetra-potsiny izy kory sanatria, fa voalaza ny soratra masina koa fa eo izy izany dia ny ataony mifona, mibebaka, izany hoe mivavaka ho ahy, mivavaka ho anao. Tsy tahaka an'ireo andriamanitra rehetra misy eto amin'izao tontolo izao ka tambatambazana fanatitra sy ny toy izany, fa tena fantatry ny Tompo izay mino azy. Dia izay no antom-pahavelomany koa, mivavaka ho an'ny mino azy ry havana. Dia izany no toky sy fanantenana voantsika amin'ity nakoriavana n'ity hoe velona ny Tompo ity. Amen. Andeha hivavaka isika, dia misaotra anao ary izay Tompo, fa ianao Jesoa Kristy dia mahalala sy mahafantatra amin'ny momba anay rehetra. Ary izany fahavelomanao izany no ivavahanao ho anay ihany koa anatrehan'ny ray. Noho izany dia engany izay rehetra Tompo dia mba ho velona mandrakariva koa, ary dia tsy mitsahatra izay ny manavao fandroran-tena ka mangataka aminao Tompo, mba ho laninay amin'ny fanomponanao ny fiainanay rehetra. Dia mba ho velona andova ny fanjakanao izay hitsangana amin'ny maty rehefa ho avy ianao Jesoa Kristy, ary ny fahavelomanay izao koa dia misy dikany noho ny aminao Jesoa. Dia amin'ny anaranao irery no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ary ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.